Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tratra izao zoma maraina fa 7 volana May izao misotro an'Andriamanitra hatransika fa mbola nomeny tombonandro tombo-piainana ahafahantsika mandray ny fahasoavany ary irina tokoa ny ianao hanapa-kevitra mandrakariva ho amin'ny tsara kokoa hatrany. Lohanderantsika ny mofinaina an'io dia hivavakisika. Ry tomban'Andriamanitra eo mbola avy-ampisaoranao zahay ny amin'ny tombonandro izay omenao anay. Misaotra anao ihany koa izay mitarika anay amin'ny fandinihana ny teninao. Mangataka aminao izay raha eo ny mba ho avoazinao hatrany eny tsirairay avy ka afahanay mandroso amin'ny fahamasinana hatrany. Tonoina saingan-tany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fahamarinana ara-baiboly ny sabata. Nalaina amin'ny Exodosy 1:3-4 manao hoe dia ho tandremany zanak'Israely ny sabata ankatoavina azy hatramin'ny tarana ny faramandimby dia fanekena mandrakizay izany. Amen. Mitaky fiambenana tsy tapaka izao vaninandro iainantsika izao. Izao ny fotoana tokony ifoazan'ny voakan'Andriamanitra no asa lehibe amin'ny fitondrana fanazavana momba ny sabata. Mila manaitra sy mampitandrina ny mponin'izao tontolo izao izy ireo fa tombotra tokoa ny fiavian'i Kristy fanondroany amin'ny kery sy voninahitra lehibe. Fotoana izao iasan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny jodim-po izay tsy mety sasatra amin'ny fitoriana ny hafatry ny anjely 7 any amin'ny faritra rehetra eran'izao tontolo izao. Mitatra hatrany ny asan'io hafatra io kanefa tsy tokony afa-po isika fa hampihely faran'izay aingana ihany koa an'ireo fahamarinana narivo ny hafa momba ny faharetan'ny lalàn'i Jehovah mandrakizay. Aoka ho toriana avy eo amin'ny sekolontsika, ny tranopirentintsika, ny toeram-pitsaboana misy antsika rehetra ny hafatra. Aoka hifohy ny vahoakan'Andriamanitra na aiza misy azy mba hirahina ao anatin'ny asa lehibe asehoan'ireo hafatry ny anjely voalohany sy faharoa ary fahatelo. Aoka ho takatry ny mponina rehetra eto an-tany amin'ny alalan'io fampitandremana farany io fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny lalàny masina. Tsy maintsy aseho mazava tsara ny fahamarinana hany ka tsy hisy mpandika lalàna, tsy hahita ny mahazava-dehibe ny fitandremana ny didy momba ny sabata eo am-pandrenesana an'izany. Nahazo baiko ilaza ny vahoakan'Andriamanitra manao hoe angony ao amin'ny soratra masina ireo porofy fa nanamasina ny sabata tokoa Andriamanitra ary aoka ho vakiana amin'ny fiangonana ny tenin'ny Tompo izay manambara fa ho vavolombeloko izay rehetra miala ny amin'ny izao ny lazain'i Jehovah mazava. Hoy ny voasoratry Matamoety. Hoy ihany koa ny Tompo manao hoe fisedrana ny fahatokian'ny vahoakan'Andriamanitra nandritra ny vanim-potoana rehetra ny sabata. Famantarana ho amiko izy sy ho amin'ny zanak'Israely mandrakizay izany. Tsy misy ninninona hiadian-kevitra fa ampitaina amin'ny vahoaka ny tenin'Andriamanitra. Nanambarany amin'ny fitandremana ny andro fahafito ny tenin'ny Tompo. Aoka ny teny no omena ny vahoaka fa tsy ny tenin'ny olona. Raha manao an'izany ianareo dia tonga saina an'izay mandany izany fa tompona andraikitra tokoa izy ireo. Ny fonjan-kevitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ho toerin'ny fonjan-kevitra izay manohatra. Rehefa ny izao ny lazain'i Jehovah no asandratra dia tsy ilay mpanompon'Andriamanitra no toeriny amin'izany fa Andriamanitra mihitsy. Raha fitenany tia nambarana io dia aoka ny isika tsirairay fa tsy salasala tokoa fa hizara an'izany fahamarinana mahakasika ny sabata izany eo amin'ny toerana rehetra misy atsika na eo manodidina na eo amin'ny fiarahamonina na eny anivon'ny toeram-piasana, eny amin'ny toerana izay ahafahantsika mizara izany any amin'ny hafa ihany koa. Amen. Ry Tompon'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Irenay tokoa Tompo ny anao ny afatrao omeo anay ny fahaiza-manao rehetra sy ny fahasahiana fa ny teninao no torenay tsy avy aminay izany fa avy aminao ka aoka ny fanahinao masina andrisika anay sy ny hanome ny fahaiza-manao rehetra. Anaran'i Jesosy. Amen.